ihany koa moa miaraka tsy tapaka amin'izao fandarana izao dia miraritra hoe androany raha hiara-hianatra indray zasy ianao dia hanovoery andray fitahiana avy amin'Andriamanitra dia tsy iza moa fa ilay tia sy tianao. Mianatra matoky amin'Andriamanitra. Izay indray ny resaka andeha andraisana fitahiana androany. Ary mialohan'ny rosoana lalina kokoa dia andeha araka hivavaka. Andriamanitra ray tsara indrindro, faly indray izahay raha miantso anao satria afaka handray hery avy amin'ny fiarahanay aminao eto. Irinay raha ny fanahinao nitarika anay ary izahay kosa handray fanavaozana ka hitombo ao aminao. Anaran'i Kristy, misaotra Andriamanitra. Amen. Ny teny izay andeha ho raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ity androany ity raha hoe hianatra hatoky an'Andriamanitra zasy ianao dia ny ohabolana toko 9 dia ny 5 ka hatramin'ny 9. Ohabolana toko 9 5 ka hatramin'ny 9 ilay manao hoe matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amin'ny fiainana dia samy miatrika toe-javatra samy hafa zasy ianao. Mety ho olana, mety ho fanapahan-kevitra sarotra tsy maintsy raisina, mety ho fiandrasana lava ve, mety ho fijaliana sy ny sisa samy manana ny endriny isehoany fa matetika izy ireny mampametra-panontaniana hoe afaka matoky an'Andriamanitra tokoa ary ve a? Ny hoe matoky an'Andriamanitra dia tsy mandeha ho azy tsy akory. Indraindray dia ohatry ny te hatakatra ny zava-misy izany zasy ianao, ohatry ny te hife, te handamy mameloha. Kanefa izao, Andriamanitra dia miantso antsika mba handeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fijery fotsiny ihany. Ny finoana fa tsy ny fahitana fotsiny. Ny Korinthiana 2:5-7. Ary mba ho amin'izany no fahazarana sy fandradramana vaovao hitomboky sy hitombono indray amin'ity androany ity. Andeha handray ohatra kely zasy ianao hoe raha misy izany izao zaza anankiray ohatra miara-mandeha amin'ny rainy dia tonga eo anoloan'ny lavaka izy ireo dia misalasala ilay zaza dia ilay rainy ohatra efa tafampita ny lavaka dia miteny aminy hoe mitsambikina fa ho raisiko ianao. Dia mijerijery ilay zaza dia mety matahotra ilay zaza miahotra ny tsambikina fa ny dadany miteny hoe mitsambikina fa ho raisiko ianao dia mitsambikina ihany ilay zaza. Dia ahoana ary fa naninona izy nitsambikina? Dia tsy hoe satria azony tsara ny zava-misy na hoe azony tsara ny toe-javatra rehetra fa satria fantany tsara ny rainy. Dia ny sotomintsika amin'izay dia ny hoe azontsika atao izany ny milaza fa ny fitokisana dia tsy avy amin'ny fahatakarana amin'ny zava-misy akory fa avy amin'ny fifandraisana, avy amin'ny fifankazarana mitondra fahazoana antoka no ahafahana manana an'izay fatokiana izay. Ka ho azy ho anao, antsoina mba hianatra hatoky an'Andriamanitra. Dia izao ihany koa ny tsara resahana hoe safidy nefa izany. Safidy ny matoky an'Andriamanitra. Ny matoky an'Andriamanitra izany dia tsy hoe fihetseham-po fotsiny, tsy hoe atao fotsiny fa efa azoko mihitsy hoe izao no tokony atao, fa fanapahan-kevitra raisina ary raisina ampahendrena izany. Raha mijery ohatra zasy ianao i Abrahama nangataka azy Andriamanitra hiala tamin'ny taniny nefa tsy nanome azy akory ny andinindiny no fanazavana an'izany. Ao amin'ny Genesis 12 moa no misy an'izay tantara izay. Fa izao nankatoy i Abrahama na dia tsy nahafantatra sy nahatakatra tanteraka ny zavatra rehetra azy fa ny matoky an'Andriamanitra no tao aminy. Ka ny matoky an'Andriamanitra izany dia toy ny milaza hoe Tompo, na dia tsy azoko aza dia misafidy anaraka anao aho. Dia izay no anasana ianao, andeha kosa ianao mba hisafidy an'Andriamanitra ka na dia tsy mazava aza ny toe-javatra dia ankatoy atoky an'Andriamanitra. Andeha hanapa-kevitra mihitsy ny amin'izany hoe ankatoy azy ka na dia tsy misy antoka hita maso aza dia atoky satria Andriamanitra. Ary satria ny matoky an'Andriamanitra dia tsy voajanahary fa azo ianarana dia andao hanao fanandramana zasy ianao. Araka ilay lazain'ny ohabolana toko 7:5 teo iny moa ilay lohany iny ilay manao hoe matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra mba hanaiky zasy ianao hanao ny fanandramana. Indraindray eo amin'ny fiainana dia manana fironana izay zasy ianao intehitra amin'izay heverina hoe izao ny lôjika na amin'ny fihetseham-po na mety hoe amin'izay traikefa
mety efa nananana noho ny zava-nisy efa teo aloha fa androany miantso asenao Andriamanitra andeha izy no anterana. Miantso asenao Andriamanitra androany hoe andeha izy no itokisana ary ny hoe hianatra matoky izay dingana hitombona zany dia tsy ho amin'ny fotoana iray hoe androany monja araka izany tenena hoe miantso asenao izy androany izany fa tena mba ho fiainana hitomboko sy hitombonao isan'andro isan'andro. Izany hoe miantso mihitsy Andriamanitra hoe andeha izay efa nisy teo aloha hitombona mba hitokisana amin'Andriamanitra. Ny fitsapana manko no mampitombo ny fitokisana ary ny fisian'izay le isan'andro eo amin'ny fiainana izay no hanampy asenao. Amin'ny soratra masina hatrany moa no andehaka antsika fenikevitra tahaka ny ao amin'ny Jakoba toko 1:7 dia milaza fa satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny fonareo dia mahatonga faharetana dia asainy zasenao mba hanana faharetana isan'andro isan'andro hitombo amin'izany hoe mitoky amin'Andriamanitra izany. Ka ny fitokisana izany dia arak'izay amafisina fa tsy mitombo rehefa milamina ny zavatra rehetra fa mitombo kosa rehefa misafidy ny ino isika, na dia tsy mahafantatra, na dia tsy mahita, na dia tsy mahalala akory izay zava-miseho azy. Ka ny zavatsarotra tsirairay izany dia ahafahana mianatra matoky an'Andriamanitra. Ary izay no ampirisihana asenao hoe isan'andro isan'andro andeha atoky marina ho ampiarina amin'izay ity tenin'Andriamanitra hoe matoky azy amin'ny fonao rehetra ity ary tsy hankina amin'ny fahalalana. Fanontaniana matetika moa hoe fa maninona tokoa ary izany sika no afaka atoky an'Andriamanitra raha izany dia satria Andriamanitra mihitsy no mahatoky ary izy tsy mba miova. Andriamanitra araka ny lazain'ny soratra masina dia be famindrapo, izay rehetra nampanantenainy dia tanterahany, mahalala ny zavatra rehetra izy, ny lasany ankehitriny ary no avy ihany koa ary dia ny azo antoka izany tena tiantsika Andriamanitra. Izao na toko 7:20 izany haintsika ny hoe fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nanomezany zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hananatra amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fitiavana izany no miantoka ny mahasoa asenao. Ka ny tiana mafisina dia hoe tsy milalao amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra. Manana drafitra ho azy ho anao Andriamanitra ary ny antsoina asenao dia ny atoky hitombo amin'ny fatokiana azy, hitoky aminy amin'ny zavatra rehetra. Fa ny zava-misy moa dia sarotra ilay izy maninona ary ny sarotra ho azy ho anao no matoky an'Andriamanitra? Rehefa jerena ny zava-misy ihany koa izany dia matahotra hijaly isika olombelona. Zatra miteny izay tsika manko hoe ary raha tsy mety izany, ary sao dia izao, ary sao dia iry, matetika zasenao te hifehy ny zavatra rehetra izany dia lasa miahotra. Anisan'ny mampiahotra asenao zao ohatra ny mety ho ratrana fahadisom-panantenana efa tany aloha fa hoy nefa ilay antsy feno fitiavana avy amin'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:7 hoe aza matahotra fa izao mombanao. Ka indraindray izany ny zava-misy dia zasenao mampitaha an'Andriamanitra amin'ny olona. Ny olona no mandainga, ny olona no mivadi-panekena, ny olona no mamitaka fa izao ny tsarovy. Tsy toy ny olon'Andriamanitra, tsy mandainga Andriamanitra ary tsy miova Andriamanitra. Raha jerentsika izao ny nomery toko 7:20 andininy 7:20 dia izao mihitsy ny voalaza hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy ary na efa niteny va izy ka tsy hotoviany? Andriamanitra tsy ohatry ny olona dia andeha hitombo amin'ny fanekena hitoky amin'Andriamanitra. Ka ahoana ary izany no ianarana matoky an'Andriamanitra e? Andao ampitomboana ny famantarana anazy, mianatra isan'andro isan'andro ahafantatra anazy marina, hitombo amin'ny fitokisana aminy rehefa mahafantatra azy. Ary andeha koa hamafisina sy ampitomboana ny fianarana ny soratra masina, ampitomboana ny vavaka isan'andro isan'andro ary ekena raisina izany izay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa izany no hanampy hitombo amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra dia atolotra azy mihitsy ny mikasika asenao manontolo. Arak'izay lazain'ny Petera 1:5-7 hoe ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra dia izay mahakasika asenao dia andeha atolotra ho fehezin'Andriamanitra. Izany manko no midika hoe mandeha
mankatoa na dia amin'ny zavatra madinika azy. Dia andeha tsaroana izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa dia izay no entina manosika hitoky amin'ny an-trano satria matoa zasainao mbola eto ankehitriny dia notantanan'Andriamanitra. Tahaka ny Davida izao any amin'ny Samuela 1:7 any izy dia miresaka mihitsy hoe Andriamanitra namonjy ahy tamin'ny lihotra sy ny bera. Zasainao koa afaka mitanisa hoe Andriamanitra namonjy ahy tamin'ny toe-zavatra ohatran'izao fa ireny fahatsiarovana ireny no manamafiorina ny finoana ary ireny no manampy hitombona amin'ny fitokiana. Dia tsy ho adinoina fa misy soa azo amin'ny fitokisana amin'Andriamanitra. Mazava ho azy ny fiadanam-po raha mitoky amin'Andriamanitra. Mazava ho azy ny fitarihana ny fiainantsika isan'andro san'andro dia azo antoka satria zasainao mino hoe izy no miaha ary Andriamanitra raha teo moa no miaha ireo izay matoky azy. Dia mba hanana antoka na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy zasainao fa na ao anatin'ny tafio-drivotra azy dia ho tafatsoriorina tsara. Na ohatra raha hoe hisy zavatra manahirana, hisafotofoto dia hijoro tsara. Ka ao anatin'izany rehetra izany andeha Kristy. Ilay ohatra lehibe indrindra no alainy tahaka. Ohatra izao tao amin'ny sahan'i Getsemane raha mivavaka Kristy dia nilaza mihitsy izy hoe tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao dia mba ho tahaka izany koa zasainao mametraka ny fitokisana faratampony amin'Andriamanitra. Izany hoe manolotra ny sitrapon'ny tena amin'Andriamanitra ihany koa. Farany ny matoky an'Andriamanitra dia tsy midika hoe mora ny zavatra fa midika kosa hoe tsy irery zasainao eo amin'ny fiatrehana an'izany. Dia tahaka ny miteny hoe Tompo, tsy mbola hitako izay ao aloha ao fa fantatro fa miasa ho ahy ianao. Ka ho asomanao ary. Mety misy toe-javatra ve amin'izao fiainana izao, amin'izao ora izao ka mampiena ny fitokisako sy ny fitokisanao amin'Andriamanitra? Miantso anao. Andeha hanao fanandramana vaovao. Andeha hatoky amin'ny fo rehetra. Fa Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tia asainao, Andriamanitra maniry ny hiadanako sy hiadananao. Ary hivavaka isan'andro mba ho tafatoetra amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ankehitriny ary, asaiko ianao andeha hiaraka hivavaka. Andriamanitra tianay, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny torolalana, ny fahazahoanay antoka ihany koa raha miaraka aminao. Sy ny tony mba hatoky anao marina. Izaho sy namana miara-mivavaka ity, ny fanahinao masina no aminay hatrany hitahiry sy hitarika anay hanaovanay ny sitraponao. Natolotra ianao mihitsy ny sitraponay mba ianao no hifehy izany. Ary ianao no hatanteraka ny sitraponao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra mba hatoky anao izay. Anaran'i Kristy, amen. Dia Kristy no ho antoka ho azy ho anao. Ary zasainao hatoky hatrany izy kosa izany azo voninahitra.